Vatsy mpitahiana ho anao anio. Ny vatsy mpitahiana ho antsika anio fa folon'ny volana novambra 2024 indray dia ho hitantsika ao amin'ny Joela toko faharoa andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 13. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia ankehitriny aza hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo ny triatriaro fa zany fitafianareo. Ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindrapo ary manenina ny amin'ny loza. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra rainay, tsara indrindra. Fantatray ankehitriny fa manana ray tsy manadino ny zanany tokoa izahay. Ary na dia mini manao toy ilay zanaka dala azy izahay, dia mbola henona ihany ny feonao miantsoantso ombenombeno manao hoe miverena, miverena. Aoka mba tsy hanao vavaka hitraitra izahay, fa vavaka milorika avy any am-po dia fanatitra ny molotray ho akasitrahanao. Ko mamelany elokay ary diovy izahay ho afaka amin'ny falitonay rehetra. Fantatray fa Andriamanitra tsy mitahiry fatezerana ianao, fa mamindra fo ary mamela ny eloko izay mitady ianao, marina tokoa. Ary zany no anananay fanantenana ankehitriny, ary indrindraindrindra finoana fa voavela eloko izahay amin'izao maraina izao, ary vita fihavanana aminao ka dia misaotra anao zay, Jesosy Kristy Tompo. Anao ny tera, ny laza, ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.